satria mendrika indrindra ianao. Masiny ianao, ianao, Tompo tsisy toanao. Masiny ianao, ianao, tera ho anao Jesosy. Laza hoe masina. Masiny ianao, ianao, Tompo tsisy toanao. Laza hoe ianao, ianao, tera ho anao Jesosy. Não ilaza yantsika masina ianao. Masiny ianao, ianao, Tompo tsy misy toanao. Ianao no masina, ianao, tera ho anao Jesosy, Jesosy. Iteranao mandrakizay aho. Iteranao mandrakizay aho. Lalina piti, oh, eu akianzi saya que anao numa metia tia iteranao. Tananao dia irao hoe masiny ianao, Tompo, Tompo anao, irao hoe masina ianao, ianao, tera ho anao Jesosy.
fantatrao fotsiny fa le eo akaiky ny fonao eo Jesosy ny toerana tianay isy anay amin'ny andronay rehetra ka ninina Jesosy mety handalo eo amin'ny fiainanay dia azonay antoka fa tanana mahery sy mahavitanay indrindra no miazona anay aoka na isesisesy aza ny oram-baratra Jesosy zay matoky fa eo aminao zay tsy afaka ny orendrika mihitsy satria ianao ny tompony teny farany amin'ny fiainanay tsirairay avy. Alleluia. Jesosy dia tena hanao confession-tsika iran'izany hoe Jesosy tsy atahotra ninina mety handalo amin'ny fiainako fa za Jesosy atoky ianao za Jesosy tsy hanome tsinanao na ny fitondranao fa matoky fotsiny aho Jesosy fa raiko ianao no manilo ny lalako ianao no fahazavako ianao no fahamarinako eny Jesosy azo antoka indrindra ny fiainako raha mbola ianao eo Jesosy miazo. Amen. Dá o versículo ianao ny fialofako. Ianao no fialofako Luka
zay Jesosy tsy fantoka amin'izay olana mety mandalo, izay mety lazain'ny olona momba anay. Fantatray Jesosy fa ny lalanao tsy mba lalan'ny olona, ny fihevitrao tsy mba fihevitrao, fa ny fihevitrao kosa Jesosy dia hitondra ny foana amin'ny fiadanako mandrakariva. Jerenao mandrakizay, jerenao foana Jesosy, hianatra aminao foana isan'andro san'andro.
Alléluia. Mazotoerana tompoko. Ndao iroso amin'ny voninahitra an'i Jesosy tsika merina amin'ny voninahitra ho an'i Jesosy ny amin'ny zavatra nataony teo amin'ny fiainantsika rehetra. Tainy Jesosy daholo tompoko. Tsy hainy samy voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra nisy nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Tapa-bolana lasa teo angamba izay no misy zavatra mifamafao be zany teo amin'ny fianakaviana. Efa daza efatra amin'ny rahalahy ny zanaka mamanay sy dadanay. Dia ray aman-dreny moa sany efa tsisy ao daholy. Fa misy trano izay en famille zany na lehibe anay. Za moa vao nanambady dia tsy mipetraka tao intsony fa Zokilamatoa sy ny manarakaraka anahy no mbola mipetraka ao miaraka amin'ny ravava mamanay anankiroa zany efa lehibe daholy fa nahazoazo taona daholy. Dia ny anankiray tsy eto fa ny ampita zany. Dia le manarakaraka anahy tena hoe maditra, tena maditra tsy enjana be mitantarany ditrany zany. Ny tomboany ditrany zany nandray zavatra mahadomelina izy. Zay ny tomboany zany. Aman-taonany nihitatra ny zavatra nataony, nihitatra. Fa ataontsika hoe 3 mois lasa zay tena tonga dia korotana be zany ny fianakaviana nanaovany azy satria tsy hay hoe rehefa mamy ve izy sa rehefa tsy mandray an'ilay izy ve izy no manakorotana. Fa tena hoe tonga dia tsy hay refesina ny zavatra vitany. Raisiny daholo izay entana ao an-trano dia na angalary ny voaka ny trano na torany daholo ny entana rehetrarehetra. Avoakany amin'ny tokotany dia torany. Ray aman-dreny be anankiroa menaseny ohatran'ny hoe andarika izy zany, ohatran'ny hoe hamono. Dia normal be ilay vavy antitra anankiroa tonga dia forotra be zany, matahotra be satria izy ohatran'ny hoe olona matanjaka be. Tonga dia ohatran'ny hoe hamono be. Zay mirahalahy miady saina be dia za moa zany tsy hitako izay atao satria za mbola misy Zokilamatoa zany afaka manafaka-kevitra hoe zao ny farany, zao ny azo atao farany. Izy mirahalahy miara-mipetraka atao fa matoana ny maro. Nisy fotoana zany izy io talohan'izay zavatra rehetra zay hoe vao fantatray hoe efa feno an'ilay maloto ny lohany dia nanapa-kevitra izay 3 mirahalahy. Manohana foana moa zany ilay any ampita fa tsy hoe mijery anay fotsiny, tsabony izy. Nandany fotoana sy nandany voly zay nandeha nitsabo anazy tany Anjanamasina zany hoe tsy nidiana tany izy fa nanaovana traitement zany nanantona spécialiste. Dia lasa miforma be izy, lasa bogosy be izy, lasa hoe tena nety be, endry be izy. Fa rehefa tsy ianao moa zany tsy dia manam-potoana be hoe anarahana maso anazy eny foana satria anao manambady aman-janaka, anao miasa. Dia izay 3 mois lasa zay tena hoe grave be. Very daholo ny entana, may daholo ny manodidina, tonga dia tsy mazaka. Eritrereto hoe manodidina an'ilay tanàna misy tamboho fa manodidina tonga dia tsy mazaka dia tabataba manompa an'ilay zokilahiko, menasy. Dia ozy izy ny zanako le ray aman-dreny anankiroa tao an-tanàna ny farany hoe nareo roalahy ny fiteranay rehefa tsy manana décision ferme amin'io zandrinareo io, enjany zany dia natao ny fandiniana dia niresaka ozy le zokilahiko tena tsy hitako intsony ty lala ozy izy manjana. Dia hoe zany nahita solution zany hoe doranga tsaboana hoentina ny Antsirabe satria misy fitazana zany Antsirabe ny olona ohatran'ireny hoe any dia sady mivavaka be moa zany le izy, toby le izy sady fiangonana ny toby, efa hitako le izy. Dia hoe any izy zany. Misy koa aty Antananarivo fa efa nahita an'izay ka zay hoe mitsoka le olona dia miverina ao an-trano dia vao may migafy be. Fa any lavitra le olona dia tsapany hoe sitahany izy dia mehendry izy. Dia izay zany mba solution meko. Fa fahatezerana ny nafafan'ny fianakaviana satria samy manana zanaka daholo izy mirahavavy lehibe zany. Dia menaseny zay roalahy. Tsy mety intsony zany fa gadrahoany io fa trop be. Satria zareo zany tsy hitany intsony izay atao hoe tena adala ve ty sa ditra. Dia gadrao io ozy izy. Enjany zany. Misy fotoana zany eo amin'ny fiainanao hoe tsy décision-nao intsony tsy maintsy tanterahanao. Tomany foana mandinika an'ilay izy sady mivavaka ho an'ilay zandriko. Za rehefa mihaona aminazy roalahy zay, izy ny Zokilamatoa, fa le rehefa mitady hamono ndoranga atao amin'ny fanaovana azy ty ozy izy tsy mety zany fa ataon'ny lahy iny ary sady mitomany zandriko
tiako a na adala ary io tiako mafy zany a dia mivavaka izay mivady amin'ny alina tonga ny zoma tapabolana zay a tsy maintsy nataonay ny taratasy any amin'ny hoteny manao taratasy zay roa lahy miaraka zoma maraina alohan'ny fanatriana ohatro zany dia zoma maraina tapabolana atao alohan'ny androany zany eny andalana mitomany vita ilay taratasy lasa zany le ry gadra zany le ry tsisy azo atao tsona izy fa zay tsy maintsy atao dia zao napetraka ny taratasy tonga sabotsy maraina communion teto vita ny communion nanatona amin'ny papa ianao mieritreritra hoe fadalàna le mitory indrindra hoe raha lahinao piraita-po aminao fa rehefa nanontany ny mpanompon'Andriamanitra dia ozy izy nazavaiko aminazy tsara le situation dia ozy izy fri be aho ozy izy miteny an'izany atao anatiko fa mety le izy ozy Jesosy torio izy ozy alefaso kely ozy izy fahaizina ao a tonga dia fri be koa satria papa tsy andainga aminao zany tonga dia milamina ny ady-tsaiko eritreretra hoe ao alohan'izany amin'ny alina tafatsangany eo ambofandriana dia mipetraka dia tsy hitako izay atao fa rehefa naheno an'izay tenin'ny papa izay hoe gadrao kely arahona izy fa rehefa tsy azo atao ninenina mihitsy fa izay ny mety ozy Jesosy vita izay a napetsony izay telo lahy izy nahazo convocation meloa zany tamin'ny 1 izy tonga tao amin'ny inspecteur tany amin'ny 8e manaraka zokinay ny tonga manaraka faharoa za teo amin'ny tamin'ny 12 sa tamin'ny ray zany hoe tsy ny sakafo mihitsy zany le inspecteur ny andry anay tao mivadika ny situation rehetrarehetra le fianakaviana ny eritreritra hoe anagadra anazy sy anafay anazy ny inspecteur lasa zoko-piaro olona tsy fantatra lasa tia anazy nanampitamby anazy nanova tsy haiko tsy fantako hoe tsy haiko izay resaka melo tao alohana tongavanay roa lahy fa zao vadika ny zavatra rehetrarehetra lasa endry be amban'le zazanaditra lamina be lasa ohatrany tsy olona tsy ohatrany hoe tsy adala zany izy tamin'ny voaloha ohatrany hoe olona efa endry be hatramin'izay nazara tankana amin'ny resaka amin'le inspecteur eo le inspecteur lasa zokovavy ohatrany hoe tena ninina mitranga za atsona voaloha na fianakaviana raha manao tsy mety a lasa le fianakaviana indray ny adala teneno aho izy izy amin'izao a mahay manatabataba na korotana tsisy voninahitra ho an'i Jesosy tompoko voninahitra ho an'i Jesosy tamin'ny nataony tamin'ny fiainan'ny rahalahy pistaolo tompoko voninahitra ho an'i Jesosy moa tsy riko vavolombelona za moa sady miasa no mianatra amin'izao dia nisy fotoana zany nandefa candidature tamina école doctorale dia rehefa nandefa candidature dia ao aminay moa misy cellule de prière isaky ny isan-kerinandro zany dia niteny tao an-trano hoe za nandefa candidature fa mangatabavaka za zany tsy miteny hoe mba ho afaka amin'le izy fa mba hoe izay sitrapon'Andriamanitra zany dia mivaly le izy dia tsy afaka moa zany tsy tafiditra tao anatin'le lista dia avy eo herinandro mahery teo eo zany dia mivavaka maraina rehefa mivavaka maraina dia miteny amiko mihitsy ny tompo hoe renouvelé le dossier-nao izy dia tamin'le za le tsy afaka supprimeko tao anaty telefona zany le projet satria ny fombako moa zany rehefa manana projet dia ataoko anaty telefona dia jerijerevako matetika eny dia supprimeko le izy dia rehefa meny tompan'izay fandresen-dahatra zay a dia renouveleko le izy dia verenako ny soratana indray dia lasa dia avy eo lasa avy eo dia tsoritsoro teo amin'le lista le tsy mahafaka azy zany dia nisy ankizy niteny teo hoe ty ankizy teo ozy izy any desiste fa tsy anao fa raha za ianao miresaka amin'le directeur de thèse ozy izy dia avy eo nanantona an'le directeur de thèse dia ozy izy hoe pedabe ozy ny ankizy manantona anao ozy izy fa ianao no raisiko teo zany dia mahafaly be zany hoe za no raisy zany pedabe ny ankizy manantona azy hoe za hoe saotra anao Jesosy fa tena ianao mihitsy le mikasika ny fonty olona ty dia zavatra anankitelo zany tena nafinaritra tao anatin'le izy
hoe ny tompo a miteny ao anatin'ny mivavaka ianao dia mikasika anao izy am-pivavahana dia ndray a famindrapon'Andriamanitra hoe tsy hoe nety foana akory natao teo aloha fa ny fotoana nisy atsirambina ihany dia zay zany tena hitako hoe dia mila planin'Andriamanitra zany surprise foana e. Ndraindray mety hoe tsy takatry ny tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ao fa Andriamanitra manana planina ary matoa sokafan'izay lalan'izay dia mety misy mbola planina ambonimbony hitondrany dia voninahitra ho an'ny tompotompo. Manasanay tsangana dia ndao hivavakatsika saotran' Jesosy ny amin'ny zavatra nataony tamin'ny fiainany reny rahalahy reny a. Zavatra tsaroana dia izao fa matoa Andriamanitra maniraka olona takan'iny dia misy olona kasihan'Andriamanitra koa ambadik'izay. Amen. Dia za zao mino fa mety misy manana zanaka fianakaviana maditra sy taka izany efa tsy hita zay solution fa nampijoroany Jesosy iny rahalahy iny a dia nambarany hoe mbola azo atao zany. Aleloia. Ohatr'izay koa problème na fianarana ndraindray mety tsy amin'ny eritseritsika tokoa hoe rehefa mitondram-bavaka ianao dia tsy maintsy mety dia afaka ianao fa mety tsy afaka ianao fa Jesosy mihitsy tehiseho hoe tsy ianao le izy fa za. Asatrato tananao dia hivavakatsika. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra, misaotra ny amin'ny zava-mahagaga nataonao tao amin'ny fiainan'ireny rahalahy reny. Ndraindray tokoa ao anatin'ny fotoana mety misy ndraindray efa very hevitra tsy hita intsony izay vahaolana fa mbola tompony vahaolana hatramin'ny farany ianao Andriamanitra. Misaotra tamin'ny nataonao tamin'ny rahalahy iny tao anatin'ny problème na fianakaviana fa dia izay rehetra tsy vita ny fianakaviana rehetra kosa ianao mandray an-tanana azy. Misaotra manokana tamin'ilay rahalahy mikarakara ny dossier ho amina taiza dia ianao tokoa no mijoro Andriamanitra miady ho azy ary dia tena maneho ianao fa tsy miova ny fitiavanao. Misaotra tamin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainany tsirairay avy ary mbola misaotra ny amin'izay rehetra mbola ho ataonao a mandrakizay ho anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miteka mafitsika ho an'i Jesosy. Alléluia. Dao tsika mbola hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy a. Andriamanitra mamaly vavaka. Andriamanitra maheno ny sento ao anatinao lalina. Ary eo amin'izay mety mavesatra aminao dia mavesatra amin'ny tompo ihany koa. Mety misaintsika hoe aiza ary zao Andriamanitra zao. Tena eo izy ka. Eo izy. Ary manana lalana tsy takatry ny saina amahana an'izay sarotra eo masonao. Amen. Tena kaikinao a izay sarotra aminao hoe a tsy sarotra amin'i Jesosy hoe. Amen. Dia tsika mbola anofahofatany ny saotra an'Andriamanitra ny fotsika manontolo. Saotranao izay iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Andriamanitra ianao. Andriamanitra manomana ny tsara lavitra. Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra. Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra. Ianao ilay afaka mamangy ny situation. Ianao ilay afaka mamangy olona. Ianao ilay afaka mamangy fo. Ianao no mandray ny ranomasonay, ny fisentonay, ny fitarainanay. Tsisy latsaka ireny, tsisy. Ny fotoana malino fotsiny indraindray ny mahaverevitra anay. Matsiaro izay ampaherezin'ny vavolombelona najonao teo satria reny teny vavolombelona manondro anao reny Jesosy dia efa nitenenao fa mampandresy. Saotra fa izay sarotra aminay ainao ataony manokatra lalana, manokatra vavahady ianao, atonga ny fiadanana sy ny fitsaranay ho tafaveriny sy ho tafatoetra ao aminao. Saotra ny eny amin'ny herinandro vita mety zavatra be dia be ny tsy takatry ny saina amin'ny famaofao fa ndre tsy izay miverina amin'ny fiankofana. Manambara manandratra ny anaranao fa raha misy mendrika omembonahitra amin'ny zavatra rehetra tsy noho ny amin'ny fahombiazana ihany fa izay rehetra mitranga sy miseho na dia izay tsy takatry ny sainay azy dia misaotra fa ianao no mampianatra anay hitondra fisaorana etanatrehanao. Izany mahatonga anay tompo amin'ity takarivo ity manofa hofatanana izay misaotra sy mankasitraka anao. Saotra fa tsara ny fitondranao, mpiandry tsara ianao, mitondra anay ho amin'ny aimainy sy rano fialan-tsasatra ianao, mitondra anay ho amin'ny fahatsarana sy voninahitra. Fantatray tompo fa ny fonay no jerenao ary mianatra foana izay mitondra ny fonay eto anatrehanao na ao anatin'ny fiankofana sy ny fiderana ao anatin'ny vavaka
na ao anatin'ny fandrenesana sy fihitsenana re vavolombeny re indrindra ao anatin'ny fandraisana ny teninao fa na inona ho ataonay tompo dia aoka ny fonay mba ho ankasitrahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Retapitany musik Vitan fitera Indroana tunanao Te anuluta Zemedicanao Apifani Tiraiani tupo Tile canto a mini Tizani no anda sana Fami oggi sani tupo Montene nawa mi giù Ni fuku nu terena
miujiza, yeah. Fa miujiza miujiza, fa miujiza tupo. Eo aniranao tompo no mahasoa sy mahatsara anay ary tonga hatrany izay manambara fa miankina aminao, tsy mahavita irery a ary tsy handeha irery. Sotra ny fotoana androany satria atao amin'ny fanatrehanao dia misy ny fahafenoana avy aminao. Sotra ny amin'ny teny, amin'ny alalan'ny teny no ahafahany mahafantatra anao bebe kokoa, ary misaotra fahainao no miseho aminay amin'ny alalan'ny teny, atonga anay mba hifandray aminao ary mba ho isan'ny ankasitrahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ratsika hitehaka mafitsara ho an' Jesosy ny amin'ny fatokian'Andriamanitra masa ho toerana vetivety dia tonga soa ianao atao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Arabao zay eo mety akaviana akavana tenin'izy tonga soa atao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe faly mahita anao hoe satria ny tompo ny taonanao eto hoe ary izy izay ny taona hoe hikarakara anao indray androany hoe amen. Taontsika hitehaka mafitsara ho an' Jesosy hoy ny Romaina 7:22, Romains chapitre 14 verset 22 minaran'i Jesosy ny finoana zay anananao dia hazony ho anao eo anatrehan'Andriamanitra, sambatra zay tsy manameloka ny tenany amin'izay zavatra ekeny. Paoly dia milaza eto hoe hazony ozy izy ny finoana. Aza milasy zany ianao. Amen. Timothée 2:4, 1 Timothée chapitre 4 verset 13, ny anaran'ny Tompo mandra-piavoko tandremo ny famakiteny, ny fananarana sy ny fampianarana. Paul nanoratra an'io fa za mahita fa Jesosy mihitsy ny nampanoratra an'io. Mahita ny tompo sy mandre ny tompony amin'ny teny hoe zanako mandra-piavoko tandremo ny famakiteny. Mila mamaky Baiboly zasy ianao. Mila mamaky Baiboly zasy ianao. Iaho indray hoe mila mamaky Baiboly zasy ianao. Avy ao amin'ny Baiboly mantsy no misoratra dia misy teny afaka hanova ny any anatinao. Ny tononkirina ataontsika farany teo dia izy hoe ny foko no jerenao. Mijery ny fotsika Andriamanitra ary mamaly sy miasa araka ny fotsika Andriamanitra. Job 2:20, ny anaran'i Jesosy. Job 22:21. Haitsika io
dia raha hainao l izy dia miara mamaky amiko na miara miteny Elisy Tsenjery isa roatelo amin'ny anaran'i Jesosy mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana izany no atongavany soa aminao. Anio manokan'Andriamanitra mitondra antsika eo amina sehatra ahafahantsika mifankazatra aminy. Salamo 68:28 no nomeny tompo ho fampahirezana antsika mianakavy amin'ny takarivo ity. Ny anaran'i Jesosy Andriamanitra ao no nampahery anao. Ry Andriamanitra izay miasa ho anay eo asehoy ny herinao. Mahafaly ariavana ny zara aminao amin'ity takarivo ity loha hevitra nampitondraina ny lohateny hoe Andriamanitra miasa ho anao. Sy tehaka mafy tsara ho antompo. Andriamanitra miasa ho anao. Tena akikinao dia asio le tanana kely ohatry le nataoko izay. Tena izy hoe Andriamanitra miasa ho anao. Isa roatelo Andriamanitra miasa ho anao. Isaia 4:4-7 minaran'i Jesosy. Esaïe chapitre 64 verset 3 minaran'i Jesosy. Fa hatrizay dia tsy mbola reniny olona na noenony na hitany masony zay Andriamanitra miasa ho an'izay miandry azy afa-tsy ianao. Andriamanitra ry havana dia miasa ho anao. Tian'Andriamanitra apatsihiva zany andro ny arivo. Miasa ho anao ny Andriamanitra ao. Amen. Ary eto ny boky Isaia dia manambara fa miasa ho an'izay miandry azy. Zay ny mahatsara ny miandry an'Andriamanitra. Aza miandry valim-bavaka, andraso lay mpamaly vavaka. Aza miandry famonjena, andraso ny mpamonjy. Amen. Aza miandry lanitra, andraso Andriamanitra nanorona ny lanitra honenany ary tiany mba hoany koa ianao. Andro ny arivo aza miandry kasika. Tonga dia le pikasika mihitsy andrasana ary io pikasika io Jesosy. Mazava be fa izay manantena an'Andriamanitra miasa ho azy dia karazan'olona miasa ho an'Andriamanitra. Point voalohany raha tianao iseho le Andriamanitra miasa ho anao dia ianao mila mahay manetry tena miasa ho an'Andriamanitra. Tsy hoe tambiny le izy fa takalo-pitiavana mandeha ho azy. Ary eo amin'izay esanao an'Andriamanitra no miditra tsehitr'Andriamanitra mamaly ny famafazanao atonga anao isitraka an'izany hoe Andriamanitra miasa ho anao. Dao tsika ijery leso nampahery antsika tamin'izay fahagagana nataon'Andriamanitra manoloana ny ranomasina mena izay nosokafan'Andriamanitra rehefa verhevitry Mosesy nitarika ny zanak'Israely. Ty ranomasina mena misokatra ty ry havana tena anisany mirakla. Tsy haiko hoe maninona fa anisany mahafinaritra mihitsy izy io. Ary androany dia mbola netiny tompo ao anatin'io indray antsika. Sokafantsika ny Exodus 4:12 anomboantsika azy atomboka eo amin'ny 7:10 ka hatrany amin'ny 9:9. Exode chapitre 14 verset 13-16. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary io Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra nareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah. Zay ataonao nareo anio fa ny Egiptiana zay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Zany version teneko anao zany version efa accéléré. Satria Mosesy dia olona niadam-piteny, tsy nahiny teny. Ka raha ataoko amin'ny fiteny Mosesy dia vita le 9:7 dia fahasoavan'Andriamanitra. Satria ela be Mosesy miteny. Mihaino tsara tsika 9:7. Jehovah hiady ho anareo, ianareo kosa angina. Tena kikinao Andriamanitra hiady ho anao hoe fa ianao mangina hoe. 9:5. Ary io Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana no mitomany ianao mitaraina amiko. Lazao amin'ny zanak'Israely mba androso. Aingao ny tenao, ahinjiro ambony ranomasina ny tananao, sarao ny rano. Dia andeha hamaky eo voan'ny ranomasina mandiny tany maina ny zanak'Israely. 9:20 to dia dingantsika. Dia nahinjitry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany
rivotra mahery avy any antsinana nampisavan'i Jehovah ny ranomasina mandritra iny alina iny, ary nataon'Andriamanitra tany maina ny ranomasina voazaraka ny rano. Nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandiny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Tsy haiko isaky mamaky an'io dia ohatrany mahita zany hoe wow zany ataon'Andriamanitra. Saintsainy hoe eo amina lalana izay hitarihan'Andriamanitra anao dia tapona. Ny problema tsy le tapona, fa ny problema raha sanatria tsy nitarihany. Fa raha nitarihany ka tapona, tsy olona an'izany fa izay mitarika amin'ny regle izay manamponao. Izay no mahatonga antsika mianatra ho tarihany foana na amin'ny zavatra faran'izay kely. Raha sendra misy zavatra mampikoropaka, miandrasa amin'ny fitarihany. Raha sendra misy zavatra ohatra mitady hampatahotra, aza tonga dia mandray décision anatina tahotra, miandrasa ny fitarihan'Andriamanitra. Ny olona malemy fanahy havana dia tsy mba olona miady ho an'ny tenany, fa olona miady ho an'ny hafa, ary olona miady ho an'Andriamanitra. Ny olona malemy fanahy dia tsy tia règlement bagarre. Mandray teny vaovao ianao androany a, règlement bagarre. Dikan'io dia rehefa misy olana dia tsy le lamody le atao ohatr'izao, fa tanana. Ny fomba fandraisan'ny olona tiady an'le tenin' Jesosy hoe raha misy mamelona takolaka dia meo azy ny gauche, ny totohondro gauche. Nefa ny tenen'ny tompo ilay takolaka ilany no atolotra fa tsy hoe totohondronao na malinao azy. Tsy maintsy amin'ny fahalemem-panahy no mandraisanao ny tenin' Jesosy manjary mandray vilany ianao. Jesosy tsy mpanao katso. Jesosy mampandra antsika fahalemem-panahy. Izay io katso ao an-trano io. Ho an'izay mpijery katso. Mahereza ianao. Fa miampita io dia manjary lasa raha resaka tokony ho alamina eo ambony latabatra, lasa fifampitolomana. Satria le fanahy mihitsiny no ekena hiditra tandreminy zavatra jerenao. Ny olona malemy fanahy tsy tia règlement bagarre, zany hoe olona lavitry ny herisetra, lavitry ny gidragidra, lavitry ny brutalité, lavitry ny violence. Satria fantany fa tsy azy ny ady fa an'Andriamanitra. Ary satria an'Andriamanitra ny ady dia an'Andriamanitra koa ny fandresena, ary an'Andriamanitra koa ny voninahitra. Tsy mahentehaka ho an'ny tompo. Avereny hoe Andriamanitra miasa ho aho hoe. Retsika ilay zavatra nitranga teo. Ina daholo ilay nitranga? Tarainy Moïse. Ny tena marina, nampaheriny zanak'Israely Moïse, fa Andriamanitra nahita hoe fampaherezan'ny olona mikiropaka. Izay le hoe ny foko no jerenao. Raha hita tety ivelany zany Moïse dia tonga dia lehilahin'Andriamanitra voaositra be mampatahotra amin'ny Farao. Fa ny hitan'Andriamanitra ao anatin'ny fo Moïse lehilahy anankiray mitomany sy matahotra, satria tsy mahita izay atao nefa napetraka hitarika hitondra olona manetsiny andeha ho any Kanana. Teo izy Moïse. Aza matahotra, izy amin'io matahotra. Possible zany ny olona mampahery aza matahotra mety matahotra fa iny tsisy mahita, fa Andriamanitra mahita an'iny. Te hampahery izay matahotra manatrika eto Andriamanitra. Raha sendra matahotra ianao, hoe teo amin'i Jesosy, fa izy ny afaka manampy ianao amin'ny alalan'ny fitiavany, satria ny fitiavana mandroaka tahotra. Amen. Aza matahotra, ho hitanareo ny zavatra ho ataon'Andriamanitra. Andriamanitra ne hiady ho antsika. Tsika anginy fa zao hijanona kely aloha tsika. Tonga dia niseho Andriamanitra, Moïse, tsisy mijanona zany. Tonga dia mandroso. Miaraka amiko, tsisy akoatran'ny mandroso. Amen. Ainjiro ny tananao. Sarao ny rano. Tsy haiko izay nataony teo, sarao ny rano fotsy izy Andriamanitra. Nahavariana. Nankatoa Moïse, avereny hoe nankatoa Moïse hoe. Ozy izy ny Baiboly, rivotra avy any antsinanana, zany hoe de l'autre côté à l'opposé. Aza mijery profilako. Raha avy taty Moïse, mety tsara e? Avy taty Moïse nampisaraka ny tanana ohatr'izao, dia avy tary le rivotra ny nampisaraka an'le rano.
maraka tsara tsika dia rehefa tonga le rivotra avy any dia mitsofo ohatrany hoe io rano io zany a mitsofon'le rivotra dia hitanareo ohatran'le manao zao reny dia ao amin'ny exode 15 baiboly ny teny hoe congelé le rano ao a tonga dia nivaingana gaga ny zanak'Israely hoe zavatra mbola tsy fahita ity ny olona misaina tonga dia mahita hoe ay azo avaingana ny rano dia azo asiana siramamy afaka mamorona glasy samy manana izay saintsainy tokoa hiampitany ranomasina mena alleloia amin'ny fotoana anankiray hafa resantsika izay saraka ny tonga dozy izy Moïse mandroso ataontsika iny amin'ny fotoana anankiray hafa ihany koa tia misy zavatra ho tenenin'Andriamanitra androany zay ny hita amin'ny masonao fa hiditra any amin'ny behind the scene BTS tsy le eritreretinao le coulisses amin'ny teny français dia hoe les coulisses inona mitranga tao ambadika tao tsika mantsy misy fotoana ohatry mivariana fotsiny amin'izay mitranga eo aloha eo fa ao ambadika eo misy zavatra mitranga ary rehefa ho azavain'Andriamanitra zao no mitranga ao ambadika eo sy eo aloha eo dia hisokatra ny ao anatinao hoe tsisy tokony hatahorako ny amin'izay tokony ho atrehako androany miaraka amiko ny Andriamanitra tsy ho rarak'izany tsy ho resy zany ohatra ny tapona be ilay izy fa izy kay mahita zavatra ao anatin'izay tsy hitako tsy hoe tsy hitako dia tsy misy fa le lalana tsy hitako fa nisy ary nisokafan'Andriamanitra ary rehefa nisokatra zany dia niditra soamatsara dia tafavoaka vonina ve ianao mba handrea ilay zavatra nomen'Andriamanitra sao betsaka namaly alleloia nisy fijoroan'Andriamanitra zay tao anatin'ilay fanokafana ny ranomasina mena hitako ilay izy nampahitan'Andriamanitra moa fa tsy ho hitako saotran'i Jesosy nampahita teo amin'ny ranomasina mena nisy fijoroan'Andriamanitra anankiray zay mifanaraka amin'ny fijoroany Moïse azadiny foana izay lesin'izay ny fijoroanao amaritra ny fijoroan'Andriamanitra izy efoatr'izay foana fa hiafina le izy ambara-piovanao mifanaraka amin'izay fiovana zay mahatonga ny salamo teny amin'ny madio no isehonao fa madio ary amin'ny tsara no isehonao fa tsara ary amin'ny piolakolaka no isehonao fa lalitsaina inona ary le izy sokafarin'ny Jérémia 51:36 any amin'ny Jérémia no mivoaka le secret amin'ny anaran'i Jesosy koa izao no lazain'i Jehova efa ao koa izao no lazain'i Jehova indro isolo vavanao amin'ny adinao sady anao famaliana ho anao jereo ny toyany oritiko ny ranomasina ary ataoko tankana loharanony fa maninona nyritra le ranomasina teo satria nijoro Andriamanitra ho mpisolo vava ny Moïse anao ranga tena mba asitehaka kosa moa hiteny be aminao zay teny zay rehefa avy eo rehefa hijoro Andriamanitra ho mpisolo vava anao dia ho ritra ny ranomasina ho azonao epitana Andriamanitra tsy niteny tamin'i Moïse hoe hijoro ho mpisolo vava anao tsy niteny fa tonga dia nataony fotsiny liso tany amin'ny Jérémia izy nanipiresaka hoe tamin'iny hoe nijoro ho avokany tamin'iny mpisolo vava amin'ny Moïse tamin'iny ary raha nijoro amin'ny Moïse tamin'iny afaka hijoro an'ny rehetra zay manatrika eto zay Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay Jean 14:16 tratra le izy hoy Jesosy ary izao angataka amin'ray ary izy anomenareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay inona dika le hoe mpananatra parakleto mpanampy mpampahery solo vava
raha nijoro solo vava Moizy Andriamanitra naharitra ny ranomasina mena nanampina ny lalany androany afaka hijoro ny fanamasina misolo vavanao atonga an'izay endriky ny ranomasina mena eo anoloanao ho azo ritina amin'ity takarivo ity dia miepity ianao. Jaona voalohany toko faharoa andiny voalohany aminaran'i Jesosy anaka zany zavatra zany nosoratako ny aminareo mba tsy hanota anareo ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ray isika dia Jesosy Kristy lay marina. Io teny io tsy midika hoe mahazo manota ianao satria izy vonona foana izy solo anao, tsy zay io rehefa tsy tian'Andriamanitra ny ota hatramin'ny voalohany dia tsy tian'Andriamanitra ny ota hatramin'ny farany. Fa raha sendra nanota ianao ka hiverina amin'Andriamanitra dia vonin' Jesosy hisolo vavanao eo ankavanany iray miady ho anao mba ho voarainao ny famindram-po sy ny famelan-keloka. Raha vo Andriamanitra ny solo vavanao dia misaina an'izay lalina tokony handehananao izy. Averiko tsara dia to dia manao amaina dia samy mandray any amin'izay tandrifiny. Raha vo apetraka ao Andriamanitra ho solo vavanao dia izy Andriamanitra no misaina an'izay lalana tokony ho anao. Moizy tapina satria raha masina ny hitany, inona moa zany no atao? Raha ny tenany rery mety afaka mandeha milomano, fa ao misy olona be dia be tsy mahay milomano. Misy fananana, ny omby tsy mahay milomano. Misy sarety, misy zaza. Ny saika lavitra be Mosesy tena tsy possible raha hoe ilomano. Sambo ny ilaina. Nefa ary ny sambo nasiana namboarin'ny Noary tsy atonina ny olona rehetra koa. Hitanareo ve misy fotoantsika tratrana situation ohatran'io tsy tatsony izay atao. Fa hozy Andriamanitra, raha mamela ianao hisolo vavanao dia za mahita lalana ao ambanin'ny rano tsy hitanao. Ary raha vao zany misolo vavanao ka miadinao, ritra ho azy io ranomasina io dia ho hitanao fa misy zavatra nafeniko ao ambany ao. Ary na le rano ary gaga hoe oy, eka nisy lalana tato. Alleluia. Amin'ity taona ity hisy lalana ho sokafan'Andriamanitra ho an'izay manaiky hametraka an'i Jesosy ho solo vavany tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Ok pastera, mahafinaritra be zany teninao zany ary sy manaraka ahoana ny tokony atao raha ohatra hoe négocie ary fa aleo izy ny tonga dia hisolo vavany amenakavy. Alleluia. Sady mahafinaritra mahay-maim-poana. Tsy midika zany hoe tsy mahazo maka vola izay mpisolo vava mety hoe miainao an'ity fandaharana ity hitanao ny tompony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Jesosy le resahako. Ok, voalohany, aza manafina ninninona misolo vavanao? Vonina ve ianao? Fa raha tianao apetraka Jesosy ho solo vavanao dia tsy tokony hizavatra ho afeninao aminy. Tokony ho fantamelohan'ny fijoroany ady ho anao ny rehetra momba anao, ny kalitao anao sy ny tsy kalitao anao. Défaut zany. Ny antony, raha ohatra ka ho avy mipepanga ka hiteny hoe izy io ny tena mpisolo toka be dia tsy eo ilay mpisolo vava hoe ary manino tsy niteny tamiko hoe misolo toka, ianao niteny tamiko hoe misotro jus ka le jus ne misy alcool kely. Aza miolakolaka amin'ny resaka amin'i Jesosy, tsory aminy ny fiainanao, fa izay ho tsorinao aminy dia izay no maneho fa teo afaka amin'iny ianao. Manomboka amin'ity takarivo ity zany aoka isika hanana fiainam-pahatsorana eo anatrehan'Andriamanitra. Vonina ny tany ny afaka handray anao, ninninona fahadisoana mety nataonao. Tsy any amin'ilay fahadisoana amin'ny problème, fa any amin'ilay fanatonana sy ilay mody fanina. Fa raha tianao Jesosy hijoro ho solo vavanao dia tsy azo hanafenanao ny momba anao zay napetraka ao hisolo vava anao. Raha miteny pepanga mpisolo toka io dia afaka miteny mpisolo vava hoe taloha fa tsy zao satria efa fatany le dossier anao. Arengany Andriamanitra mba hiteny an'izany aminao ihany koa. Tonga pepanga io mpandainga velona dia hiteny Jesosy taloha zany, fa zao izy tsy mpandainga intsony. Any moa hoe dia tsy eo hoe to dia fantatra be hoe alleluia, fotoana ny fiovany zao amin'ny anaran'i Jesosy, fotoana ny fiovany zao.
Ianao no vavan'Andriamanitra. Ianao no tokony hisolo vava an'Andriamanitra inkio eo amin'ny olona. Mosesy tena saro-piaro mihitsiny. Vao misy mikitikitika miapanga an'Andriamanitra dia mijoro Mosesy miteny hoe tsy zany izy. Zay le fo tian'Andriamanitra ho tonga ao anatinao androany. Fa zay karazana fo zay tsy avelan'Andriamanitra ho raraka, fa raha vao misy an'izay ao anatinao, mijoro Andriamanitra mamaly an'izay koa ho anao. Ny mpisolo vava dia tokony hafantatra ny qualité sy ny défaut ny client-ny. Ataovy zao raha maheno tsara tsika loatra eto. Mianatra métier anankiray tsika androany zany, le métier d'avocat. Le fruit koa tsara. Resaka say. Ny avocat na mpisolo vava tokony mifantatra tsara ny dossier an'le client izay arovany na soloany vava. Fantany tsara ny qualité ny olona io sy ny défaut ny olona io, mba ahafahany miady eo amin'ny toerany olona io. Ataovy zao raha maheno tsara tsika aloha. Dia tia atoroko anao na toron' Jesosy atsika. Sambatra be anao raha hisolo vava an'Andriamanitra, satria ny an'Andriamanitra qualité daholo, ary tsisy défaut mihitsy azo hiampangana azy. Sy tehaka mafy an'Andriamanitra tsisy. Eto amin'izay le problème réglena. Ianao indray mahita défaut an'Andriamanitra. Ale fitondrana ny fiainako tamin'ny 1997 iny misy tsy levony vavoniko mihitsy. Fa maninona amin'ny entiny tamin'iny lalana iny. Tsy possible ho solo vava an'Andriamanitra. Ianao ary miady amin'ilay client zany ko. Ty ilaza aminao tsy manana défaut ny Andriamanitra ao. Mety mbola tsy takatry ny sainao zany. Engany Andriamanitra ny hanampy anao, fa engany mba hisokatra ny masom-panahinao, fa tsy manao fahadisoa zany Jesosy mitondra ny fiainanao hatreto. Dia hoana pastera manomboka eto? Manomboka eto koa satria izy tsy miova mbaly sareo mandrakizay, tsisy fahadisoa zany hitondrany ianao raha manaiky ianao hoentiny. Tena akaikinao manaiky ho entiny hoe fa tsy ho ratsy fefary zany ianao e. Nisy taon'Andriamanitra ny teny zavatra dia Mosesy no nijoro. Exodus 32:11 minaran'i Jesosy. Fa Mosesy mifona tamin'i Jehovah Andriamanitra dia nanao hoe Jehovah, nahoana ny fahatezerinao mirehatra amin'ny olonao? Nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta anie zareo tamin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery. Maninona no avelanao ilaza ny Egiptiana hoe ahitaloza no nitondrany an'Andriamanitra zareo nivoaka, ovonony any tendrombohitra sy andringanany azy tsy eo ambonin'ny tany na moany azy avy tany Egipta. Ozy izy Moïse, miala ny fahatezeranao mirehatra, manenena ny amin'ny loza izay anjon'ny olonao. Tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao, izay nianiananao tamin'ny tenanao sy ny lazanao hoe hamariny taranakareo ho tahaka ny kitany eny amin'ny lanitra azy. Ary izany tany rehetra lazaiko izany dia omeko ny taranakareo ary izy andovo izany mandrakizay. 7:12. Ary Jehovah dia nanenina ny amin'ny loza izay nikasainy hamelezana ny olony. Moïse io rehefa maheno zany hoe Andriamanitra rangaha tsy manao fahagagana ntsony dia tonga dia malahelo be Moïse miteny hoe tsy zany rangaha Andriamanitra. Zay le misolo vava an'Andriamanitra. Tsy zany izy, tsy miova izy, misy dika matoa tsy manao miracle izy, fa manao miracle izy mandrak'androany. Le réaction anao mihitsy mba tian'Andriamanitra ho hita zany e, fa tsy hoe zao ianao dia ny Andriamanitra ireo tsy miasa ntsony. Sa ahoana e? Mba valio e? Maika mikatona ny vavanao. Tsy voatery adefitra ao fa afaka mamaly hoe miasa foana izy ka. Fa tsy voatery miasa amin'ny fiainan'ny olona rehetra izy. Tsy hoe tsy niasa taminao izy dia tsisy izy. Tsy ireo volobe anao io zao. Tsy hoe tsisy coiffure fa ianao tsy makany. Tsy eto anie zany resaka zao dia misy manana eo aza fanambolombolo eo tsy volonao zany resaka zao fa fanoharana le teo zany. Tsy hoe misy olona mandehandeha ny an-dalana eny ohatr' zany ny volony dia hiteny ianao hoe tena tsisy mpanetitsy ny eto ambonin'ny tany. Raha misy olona very tsy midika hoe tsy nisy mpamonjy. Ataoko ty le jiolahy teo anilan'i Jesosy ny ray nandray, ny ray tsy nandray anie. Zay mive midika fa tsy mpamonjy ve Jesosy? Mpamonjy Jesosy. Fa le anankiray nandray, le anankiray tsy nandray, nefa présence an Jesosy. Tokony ohatr'izany tsy mipôzozana hoe Jesosy tsy mahatsiaro tena fa tsy niova le jiolahy anankiray satria tao anatin'ny fony tsy te hiova izy. Todika ao amintsika izany teny izany sao dia miaina eto ianao ka karazan'olona tsy te hiova, aoka ho tonga ao anatinao ny faniriana mba te hiova.
ny olona misolo vavan'Andriamanitra dia karazan'olona mora matsiaro izay nataon'Andriamanitra. Rehefa sendra n'ilay olona ianao ilay avany dia tonga avao dia mitaraina be mihitsy tena narian'Andriamanitra ohatr'izany mihitsy mipozina. Raisitsika mpanao tantara izay olona izay rehefa tonga tao amin'ny asa fanompoana amin'ny fotoanany hainy tsara mihitsy manao ilay izy narian'Andriamanitra. Dina réaction anao tokony mitenena hoe Andriamanitra tsy manary izany fa inona manjonao mataonao mitenena zava tsy ohatr'izany Andriamanitra. Nangataka fiara tsy nomeny. Ay, ka mety tsy fiara aloha tokony angatahanao zaniko. Fa inona? Efa voavonjy anga ianao. Inona dikan'izany? Dia azavainao aminy misolo vavan'Andriamanitra ianao. Mety any am-pianarana. Mila mijorontsika. Amin'ny fahalemem-panahy. Ny olona misolo vavan'Andriamanitra dia fatra-pampatsiaro izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany sy teo amin'ny fiainan'ny hafa. Io olona io aingana be mihitsiny. Rehefa sendra ilay miresaka ireny dia tena mazamazana ilay mitrangy dia izy tonga dia ilay mampahery hoe eny e. Tadidinao tamin'ny herintaona ohatran'ny hoe nilalovanao fa teo Jesosy namonjy ianao. Io manaraka io ohatran'ny niasany tamin'ny herintaona niasany amin'io manaraka io. Tsy makaizy io hoe tonga dia mahery. Ny olona miaona amin'izay olona misolo vava an'Andriamanitra. Mahita kokoa izy fa efa niasa Andriamanitra. Fa tsy hoe mitady lava an'izay mbola tsy natao n'Andriamanitra. Teneno akaikinao misy zavatra efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao hoe tandremo sao dia adinonao hoe. Dia teneno izy tsarovo hoe. Salamo 5:1 ny 5 aminaran'i Jesosy. Tsarovo ny asa mahagaga nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Tena tonga dia nijoro Moïse tsy ohatr'izany Andriamanitra. Ohatr'izao Andriamanitra. Rehefa nanana izay fo izay Moïse dia io ilay vakitsika eo amin'ny bokin'i Jeremia io. Tonga dia nijoro Andriamanitra nisolo vavany Moïse ary tonga dia ritra ny ranomasina. Faharoa, avelao Andriamanitra ho tonga porte-parole anao. Rehefa manaiky ianao ho tonga porte-parole an'Andriamanitra. Hoento ny teniny dia hoenty ny teninao. Taiza indray nahitako an'izay. Tao anatin'ilay safotifoty Andriamanitra amin'ny teny hoe ainjiro ny tananao. Sarao ny rano. Saraka. Hay misy zavatra nataon'Andriamanitra kefa tsy hen'ny Moïse satria tsy ho an'ny Moïse. Anisan'ny teto nahitako hoe rehefa miteny Andriamanitra dia izay tsy tian'Andriamanitra ho renao dia tsy ho renao fa izay tokony anao dia ho ataon'Andriamanitra renao. Anaran'i Jesosy Salamo 1:7. Psaume 106:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia notenenin'Andriamanitra mafy ny ranomasina mena ka tonga maina. Ao amin'ny bokin'ny Exodosy tsisy mitantara Moïse tsy nahino an'io feo io hoe ry ranomasina tsy heniny. Le ranomasina no tokony nanana fa tsy eo amin'ilay tsy heniny. Averiko. Ry ranomasina tsy heniny. Yes. Tsy heniny Moïse. Fa ny boky Salamo Andriamanitra miteny hoe tamin'ny fotoana iny ny sady rese tany amin'ny ranomasina. Satria efa avy ny sady rese. Efa avy ny resaka tamin'ny Moïse netiny resaka sy Moïse dia andeha hiresaka amin'ilay ranomasina amin'izay. Noteneniny mafy ilay ranomasina. Io vakio io. Noteneniny mafy ny ranomasina mena dia vao avy ny teneniny tonga dia maina. Ianao tsy ranomasina mena ka rehefa tenen'Andriamanitra mafy dia lasa maina. Maina zany. Tratra mifantsiana lava eto. Ianao tsy ranomasina mena fa zanany tiany no itsiny. Tsy izay moa. Dia ona zany ny zanaka tsy tiany. Izy tsisy zanaka tsy tiany zany fa tsy zanany izay matoa tsy teneniny. No teneniny mafy. Ary nitondra azy nita ny ranon'ala tahaka ny hevitra izy. Mbola omeko preuve anankiray fa ianao Nahoma toko voalohany 2:4. Aiza izany? Ao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy miteny mafy ny ranomasina izy ka mahatankina azy ary mandritra ny ony rehetra. Teto zany tsy Mosesy ny teny hoe ry rano
anao maina tsy nanao an'izay Mosesy tsy aritry fimezana kely ifa zavatra tsy nanao an'izay Moïse ary avy nitomany tsy hitan'izay atao le réaction atao tsy fantany hoe inona fa exécution sy obéissance fotsiny fa nandritrin'ilay obéissance miasa Andriamanitra tena kaikinao Andriamanitra miasa ho anao hoe ao anatin'ny heverina fa mangina be iny hoe iny le rivotra fa nitsoka avy any ay Andriamanitra avy riapita ry mibedy an'le ranomasina hoe sokafo io noteneniny mafy tsy Mosesy ny teny hoe aoka ianao maina ry tany aoka ianao rano isaraka aoka ianao tsinsan'izany fa Andriamanitra niditra tsehatra tsy feo amin'ny Mosesy no hen'ny natiora fa feo an'Andriamanitra rehefa miantefa aminao ny teny dia ampiasain'Andriamanitra ny fiantefan'ny teniny aminao hiantefa amin'ny natiora tsy ny natiora ny teneniny voalohany fa Moïse aloha hozy izy tamin'ny Moïse lazao ny zanak'Israely mba handroso ainjiry ny tany anao dia sarao ny rano Moïse aloha ny resahana fa vao nanaiky Moïse dia niteneniny le ranomasina anao izay tokony atao ampandalovon'Andriamanitra eo amin'ny fankatoavanao ny fibaikoan'Andriamanitra ny natiora ino tsara zany ampandalovon'Andriamanitra ao amin'ny fankatoavanao ny fibaikoany voary raha vao tsy mankatò zany ianao dia tsisy andalovana le izy dia tsy afaka mitranga le fibaikoana voary enao aloha ny mankatò zay vao ampaneken'Andriamanitra ny zavatra rehetra ilanao ny tanany inona tokony ataontsika zany mba afan'Andriamanitra mijoro hiteny eo amin'ny toerantsika tsotra be ianao miteny eo amin'ny toeran'Andriamanitra aoka ianao mpanambara n'izay tian'Andriamanitra ambara amin'ny zanany zay tian'Andriamanitra ambara amin'ny mpanompony zay tian'Andriamanitra ambara amin'ny fiangonana raha ohatra ka fantatrao raha zay ny afantarinao Andriamanitra hoe Andriamanitra miteny hoe overy ianao ry fiangonana dia teneno zany fa raha ohatra anaty baiboly tsy miteny an'izany Jesosy dia aza teneniny zany aza mpitahorina ny olona zavatra teneniny Jesosy andeha amboatra fitoerana ho anareo zany tenenina amin'ny olona andeha Jesosy amboatra fitoerana ho anao misy olo ny teny mitondra ny teny tian'Andriamanitra ho teneniny ainao ve natonga an'Andriamanitra nakasitraka ny Jaona mpanao batisa satria Jaona mpanao batisa nitondra ny feo an'Andriamanitra Jaona 1:23 dia hoy Jaona za dia feo miantso mafy any an'hevitra hoe ataovy mahitsy lalan'i Jehovah arak'izay nolazainy Isaia mpaminany Jaona mpanao batisa dia nianonse an Jesosy zasy ianao dia tokony ho vavan'Andriamanitra ao anatin'ny adin'Andriamanitra amonjy ny olona rehetra ampafantaro ny ratsy fanahy fa tia azy Jesosy raha nytitsika zao dia hoe reny ratsy fanahy reny ijoroan'Andriamanitra ary hitsangan'Andriamanitra amin'ny tanany ahitsitra ahita ireo mivadika hira amin'izay le izy na fivavahana tsy anareo ka zay iry zay ho anao mpanira tsira fiva tsy alefako any amin'ny ray mihitsy le izy manira nanao an'iny tsika tany amin'ny rali diniako sara izy amin'ny fanondronondro eo aloha sao ianao dia Andriamanitra zay zany ataonao manira tokony mangataka tsika tompo misy zavatra mbola tsy fantany mba teo izy miteniteny foana teneno zay tian'Andriamanitra ho tenenina amin'iny olona iny inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina amin'iny ratsy fanahy be iny zao tian Jesosy tenenina zao dia zao tiako ianao ary te hitanao hiala amin'io ratsy io satria te hamonjy ianao tsy te hitanao may any amin'ny elo te hitanao hiaraka amiko ao amin'ny paradisa nomaniko anao zany zao no tokony tenenitsika amin'ny fotoana mahamety araka ny fahendreny hitondran'Andriamanitra anao amin'izay olona tian'Andriamanitra andrean'izay ampafantaro ny zanak'Andriamanitra efa niodina sy miverin-dalana fa miandry azy foana hatreto ny rainy tandrano amin'izay ilay zavatra tenentsika mihitsy ohatra misy olona zao fantatsika hoe miverin-dalana dia zao no tenentsika aminy nareo ilay miverin-dalana io kosony eo ambadika io ny
tian'Andriamanitra hita nefa dia zao hoe zanako aza ela miandry anao ny dadanao. Ampahafantaro an'ilay olona fa miandry azy ny rainy amin'ny alalan'i Jesosy. Ara hiverina izy tsy hanosibotana anazy ny rainy fa handray azy. Sa tsy izany ve aloha e? Tena akaikinao, raha ataonao zay hoe misolo ny teny ianao hoe mitondra ny teny avy amin'Andriamanitra ianao, dia hitondra teny Andriamanitra ao anao hoe ampahafantaro ny very fa misy mpamonjy mahavonjy azy amin'io fahaverezana loza be io. Raha misy olona very ampahafantaro azy fa eo Jesosy mahavonjy azy amin'izay fahaverezana izay. Misy olona mantsy mieritreritra fa very izy ary tsisy nina azo atao intsony. Laingany devoly zany, mbola misy zavatra azo atao afaka prezentena aminy Jesosy, satria ho an'ny very mihitsy no nidinan'i Jesosy nanao ny asa-pamonjena. Afaka vonjen'i Jesosy ny olona iny na dia à la dernière seconde ohatran'ilay jiolahy, fa tsy miandry an'izay tsika. Ka koa tsy isika indray ny andro hoe za aloha mbola tsy hitory aho, rehefa le akaikikaiky le tena le azan'ny pastera, rehefa le akaikikaiky iny mihitsy izy vandeha hotoriako. Amin'iny fotoana iny tsisy taxi brosy dia tsy tonga any ianao. Izy amin'io efa mihazo fijaliana efa ianao tsy hita, satria ianao miandry any amin'ny farany vao hitory aminy. Mangata tsara ny fitarihan'ny fanamasina. Ampahafantariny olona very fa misy mpamonjy miandry azy. Ampahafantariny ratsy fanahy fa tsy voatery ho ringana ao anatin'ny faratsiam-panahy izy, satria Andriamanitra afaka manampy azy iova hialany amin'ny faratsiam-panahy. Misy olona ratsy fanahy ve hitanao? Mety manao publication izy. Afaka manova an'izay olona izay Andriamanitra. Ianao no mety tsy mihinao an'izany fa ny Andriamanitra maniraka an'ity mampanao an'ity fotoana ity manaitra anao hoe tandremo ratsiratsy saina eo a. Ianao zao raha mivavaka Andriamanitra ianona tena manakorotana eto amin'ny firenena mihitsy. Dia izao no tenen'ny Tompo, tiako izy. Tianao za? Ka izy. Ary za? Ianao koa tiako, fa izy koa tiako. Mitenena Jehovah. Voninke. Tsy te heno zany ianao hoe tiany olona iny. Fa ahoana ny tiavanao azy? Ohatry ny tiavako anao tamin'ny ianao nanondrana be. Halleluja. Tiava ny olona rehetra. Ary ampahafantaro ny olona hoe miandry ny fiovany Jesosy. Satria tiany Jesosy izay olona izay. Ary tsika tokony aty amin'ny camp Jesosy, mino koa tsika fa possible ny fiovan'ny olona. Misy sary zao tonga anatin'ny sainao zao. Hitako mihitsy ilay sary. Afaka iova izay olona izay raha manaiky ho fitaovana am-pelantan'Andriamanitra ianao. Mety amin'iny tonga dia maty ny aksida arariva dia. Tsy mety izany toetra izany. Mivavaka ataontsika ary mba ho arovana ny olona rehetra. Le fo io, fo ny resantsika. Ny foko no jerenao. Nefa moramora ihany. Amboary tsara ny fonao. Hoeto anatrehan'i Jesosy ny fonao. Tsy mampaninona indray ary Tompo. Tena tsy tiako mihitsy iny olona iny. Dia hoeto amin'i Jesosy. Fa maninona ary tsy tiako izy nefa ianao miteny fa tokony ho tia ny olona rehetra. Tena tsy manana ny fonao ane zany ahy. Dia ny Tompo indray no mihira amin'izay fotoana izay. Ny fonao no jereko. Ny fonao no jereko. Dia omeo an'i Jesosy ilay adinao. Tompo, misy fotoana efa tsy sorena amin'iny olona intsony. Omaly hariva zao vita ilay fotoana ny tanora tena reko mihitsy hoe tiako toy ny olona rehetra maneran-tany. Fa vao mifoha maraina dia ohatrany tsy tiako indray zao ry zareo. Dia eniko zao mitory-teny zao ilay paster io. Dia eniko ohatran'ny maivamaivana fa matahotra sady indray vao hiarava rehefa avy eo dia ho sorena amin'ny zareo indray zany azo. Hoeto amin'i Jesosy izay. Resao amin'i Jesosy. Izay ny resantsika teo hoe aza fenina amin'ny avokanao no makasika anao. Tsory aminy Tompo, eto amin'ity point ity tena tsy voatohatra foana. Tsy haiko manao eto foana. Ampio a Jesosy. Ampio amin'io zavatra io Jesosy. Tena ampio a Tompo fa tena teo afaka eo. Teo afaka eo. Amen.
ohatrany ahoana le hoe hiteny mafy tsika ho an'Andriamanitra satria Andriamanitra miteny mafy an'le ranomasina manakana antsika misy te aheno ve sakany tana zay te aheno hoe hianatra tsika hiteny mafy ho an'Andriamanitra lioka toko 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy mitandremy ianareo raha manotany rahalanao teneno mafy izy aike zay ny tian'Andriamanitra tenenina mafy raha la manota mila verina anao sain'Andriamanitra tenenina mafy zany hoe ny teneur an'le phrase teneninao ataovy mafonja tsara mba hatonga saina azy hoe tsy blaky ny fiafarany io fahotana izy irisiriny io zavatra resahana eto tsy volume tsy hoe mampiaka-peo be ianao verenao tsy zay le mitemy mafy fa le mitemy mafy teo zao fahafatesana ny tambony ota zay miziriziry amin'ny fahotana teo very miala amin'io fa tsy tiany Jesosy io za tiany ka enao tia fa ny zavatra ataonao tsy tiany ary rehefa tonga amin'irao malanitra dia le zavatra tsy tianao no hitazona anao fa tsy ny fitiavan'i Jesosy tena tiany ianao fa ny zavatra ataonao tsy tiany sarao tsara zay teneny mafy ny rahalahy manota ozy izy Jesosy tsy volume aza vao tsara amin'ny olona fa lozany miandry ao ambadika eo raha vao tsy mibebaka ka tsy miomana ao amin'ny mandrakizay ane izy rehefa narary nify tsisy ve voninahitra ho an' Jesosy tanàna tsisy marary nify ke ty tanàna ty izy nefa narary nify zaka tsy ampahafiriny amin'ny fijalinany amin'ny elo le fanaintaina tsy hitanao zay anaovana azy ohatrany tianao kekerina daholo ny olona sao dia manaikitra nyty tsy te ilaza aminao fa fikekeranao olona tsy hanaisotra ny areti-nifinao fa ampitombo azy avy eo rehefa hamaly le olona kekerinao mazava ve tsy ampahafiriny amin'iny ohatry ny fanaintaina tsy hitantsika izay anaovana azy iny le miandry any amin'ny elo tsy tokony handehanantsika matoa omen'Andriamanitra amin'ny fotoana ohatr' izao anomanana antsika anana ny fony sy mba anana ny ao anatin'ny fony ho an'ny hafa teneny mafy ny rahalahy mitodika amin'ny samy zanak'Andriamanitra le teneny mafy raha manota ny rahalahinao teneny mafy izy aza vela amin'izao marika toko 9:7 teto koa Jesosy niteny mafy narany tompo ary Jesosy niodina dia nijery ny mpianana dia niteny mafy amin'ny Petera izy hoe maka anesa ty voako ry Satana satria tsy misaina zay an'Andriamanitra ianao fa zay an'ny olona manome anao fahafahan'Andriamanitra hiteny mafy ny olona zay tsy misaina an'Andriamanitra sy zay tsy misaina zay an'Andriamanitra teto Petera nampahafantariny fanamasina fa Mesia Jesosy fa Petera tsy nanana révélation hoe zany Mesia zany rehefa tonga amonjy dia tsy hoe mamonjy fotsiny fa tsy maintsy maty izy vao mamonjy mihaino ve tsika dia rehefa niteny Jesosy hoe ho atolotra eo tanan'ny mpanota ny Mesia Kristy zanak'Andriamanitra velona ho faty izy dia hitsangana maty amin'ny andro fahatelo tsy henony Petera ntsony le hoe hitsangana maty amin'ny andro fahatelo tsy henony ntsony fa tao anatin'ny saina dia zao tsisy maty zany eto tsy evy manantona zay mahasafa tonga dia hijoro maître zany tsy mahazo vonoany zany raha maka eo mètre reo mandalo eto amin'ny centimètre aloha te ozy izy Jesosy anivoaka ianao Satana fa ianao tsy misaina zay an'Andriamanitra raha vao tsy maty eo raha vao tsy maty eo zay raha vao tsy maty eo tsy izy voavonjy dikan'izay programme an-devoly ohatry mody misafosafo ara-petsepo fa tsy araka an'Andriamanitra tsy maintsy maty eo Mesia fa voavonjy ny zanak'olombelona mila misaina zay an'Andriamanitra tsika tsy mety ny programa tsy misaina zay an'Andriamanitra zany ao anatin'le mitondra ny teniny teneny mafy ny tenanao raha sanatria tsy misaina zay an'Andriamanitra ianao eo amin'ny fiainanao sy izay rehetra lalovanao fa telo farany Exode 14:30 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Exodus 4:10 ny andininy fa 30 ny anaran'ny tompo manao hoe izany no namonjeny Jehovah ny Israely tamin'izany andro zany mba tsy ho azy ny Egyptianina amin'ny dika tiany fototra izy dia hoe mba tsy ho voatazo ny tanany Egyptianina zany hoe io le amin'ny teny frantsay hoe mainmise misy tanana miazona tsy mamela andeha tanana ra-panahy le izy
dia namikofoka ary zanak'Israely dia azoniny io dia ohatry mandeha kely izy dia miveriny. Dia hitan'Andriamanitra hoe nisy an'io teo amin'ny fiainana zanak'Israely. Teo izy Andriamanitra hoe eo amin'ny ranomasina mena ny fotoana anapahako ny tanany Egiptianina. Tsangano tanao raha maharaka tsara fa izahantsika lefa tena tsy lemma mihitsy ty resaka ty androany. Inona no anapahan'Andriamanitra ny tanany Egiptianina? Tsy maintsy ny tanany. Exodus 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy dia nahinditsy Mosesy. Fananiko ito fazafady. Dia nahinditsy Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany. Tanan'iza hono voalaza eto? Tanan'i Moizy. Fa hay ao amin'ny tontolo tsy hita maso. Tanan'Andriamanitra no teo sady nampitraverse ny zanak'Israely an'ilay ranomasina no nanapaka an'ilay tanana. Mahafinaritra ny sa tsy mahafinaritra aloha. Hoene? Rehefa manaiky tsika ho tanan'Andriamanitra dia ajoron'Andriamanitra ny tanany ho anao. Tadio foana misy ohatrany somary takalo-pitiavana izay miaraka amin'i Jesosy. Ianao mijoro ho azy dia izy mijoro ho anao. Fa taiza pastera ny tanany izany Aiza aiza misy an'izany vakiko daholo ny boky Exodus tsy hitako izany. Salamiko ka tsy tany le izy. Fa tao amin'ny Isaia le izy. Isaia 3:20. Esaïe chapitre 23 verset 11 amin'ny anaran'i Jesosy. Miara-mamaky tsika reto isa 2. Ny tanan'i Jehova naifiny tambony ranomasina. Alleluia! Ny ranomasina zany vao anaovan'Andriamanitra ohatr' izao fotsiny dia misaraka dia anatin'iny sady tonga dia pihan'Andriamanitra ny tanany Egiptianina dia tapaka. Misy karazana tanana mihazona amin'ny fiainanao tian'Andriamanitra ho tapahana amin'ny alalan'ny tanany rehefa manaiky ilay tananao tsy mahatapaka an'iny ho tonga tanan'Andriamanitra. Amen. Tanana afaka mandray mpanota. Verina amin'ilay teo ihany. Tanana afaka mamonjy ny oly. Tanana misokatra ohatra ny tanan'ny tompo teo amin'ny azo fijaliana, ny fantsihana mihitsy mba tsy hikatona. Dikan'izay izay rehetra mangeta hitany anantona zany voafantsika ilay tanana tsy afaka miteny izy tsy mila. Satria ilay tanana rehefa mifantsihana andray izay rehetra tonga eo aminy. Aza manosy-botanana an'izay mitady famonjena hoentin'Andriamanitra eo aminao. Tanana manangana ny lavo. Rehefa nianjery Petera dia ahoana nataon'i Jesosy? Nahintsy Jesosy ny tanany dia navoaka ny tao anatin'ny fahalavona Petera. Tena akaikinao mijoro tanan'Andriamanitra manangana an'izay lavo. Avereno izay. Isa 2. Mijoro ho tanan'Andriamanitra manangana an'izay lavo. Jesosy tsy niteny hoe nareo koa rangahy dia lavo foana. Efa entina ambavaka dia miverina amin'io fahazaran-dratsy. Tsy niteny an'izany Jesosy. Raha mbola azony atao no misauve, sauveny. Satria ny anarany mihitsy no sauveur. Alléluia. Azakatona ny tananao. Fa tian'Andriamanitra ampiasaina ny tananao amonjy izay mila vonjy. Tonga avy any Tomasy, za tsy mino fantsangany Jesosy, tsy possible zany. Raparapa ny tarehany, tsisy hojerena mihitsy izy teo amin'ny azo fijaliana. Nareo nefa mitantara fa olona bogosy. Tadidinareo iny. Tonga avy any Jesosy lefa le sokatra ny vavahady ny sorony anjeliny vato. Tsofoka ny hazavana, mivoaka avy any Jesosy. Tonga dia torina daholo miaramila rehetra. Tozisy Tomasy, tsy possible zany. Tsy possible ho lehilahy tsara tarehy no mitsangana maty. Tsy izy zany. Satria tsy nampino. Fa tena nipotehany Romanina mihitsy Jesosy. Fantatrao ve ny mahatonga an'izany? Nanaiky Jesosy ho potehana hatramin'ny farany mba tsy ho ianao no azo potehana intsony rehefa mandray azy. Androany hariva tsy azo potehana izany izay manana an Jesosy. Ataovy amena! Tsy midiky zany tsisy mpanapotika. Avy aloha isaina izay saintsainy ihany izay ampiasainy izay hany.
fa ianao aloha teneniko eto tsy potika ianao satria Jesosy no pitehany teo amin'ny toeranao ary rehefa mivoaka izy ohatra le manifika volo io mihitsy ianao mivoaka miaraka amin'ny voninahitra fa tsara tare tonga dia izy tonga dia nitandrika hoe aiza izy tsy nanao an'izay tsy niteny izy le miaramila tonga dia nikoropaka dia tonga dia lasa izy mitsoka le miaramila tsy hitantsony izay ataoko maty izy no azy ambesana rehefa mitsangana maty izy nany azonao atao za tsy mino izy Tomasy tonga avy any Jesosy Tomasy jereo ny tanako tompoko sy Andriamanitra zay tanana mampino zay tian'Andriamanitra iarahana miasa aminao mety misy olona any ambadika any ary mety hoe izy tsy mintsony izy tonga eto pastera misy olona manao fotoananko amin'ny ena sasany dia mba eto aloha azo tsy mino an'izany tsony ho anao ty fotoana ty eto Jesosy ampino anao fa vonona izy anangana anao ary afaka atsangana ny fiainanao tsy ampafiriny amin'izay mety nitranga sy niseho tany amin'ny lasanao ny ahafahany manokatra ho avy feno famirapiratana sy voninahitra ao anao tsara lavitra noho izay mety ho nampitomany anao izy lay mpampitsahatra ranomaso anisany no ataontsika rehefa tonga eo amin'ny lanitra to dia ina dikan'izay fafao dia vita izay dia alleluia misy latabatra be mivelatra misy an'ny rehetra fa mila tongany aloha any le mila tena akaiky anao mila tongany aloha vao mahita an'izany hoe mila miova hoe tena izy tsy mety tsony ny ratsy saina hoe ny ratsy toetra lavo Petera natsangan' Jesosy tsy nino Tomasy nampiny Jesosy zay manaiky ho tanan'Andriamanitra dia manana an'ireo andraikitra ireo raha sendra misy lavo atsangano izy ary raha sendra misy tsy mino apio izy tena akaikinao raha misy lavo dia ataovy an'izao ny tananao atsangano izy hoe dia teneny indray raha misy tsy mino hoe apio izy hoe raha misy lavo atsangano raha misy tsy mino apio izy aza vela amin'izao aza atao n'le valbraingna mahavoana reny le tsy mivavaky dia iny dia lasa ianao dia zay dia le olona zany efa eto fanamasina nefa mitondra le olona eo aminao efa hoe eto amin'izay tonga dia averina tsara ty zanakadaly ty mahavoanareo nareo tsy mivavaky io dia sady lasa ianao androany aoka tsy ho zay tsony ny teninao amin'le olona avy aloha Andriamanitra ampiasanao hoe wow anangana anao indray Jesosy tianao anie Jesosy amin'izao sisy zao aza manota tsony fikiro fa izy ny mpamonjytsika amboary ny saina dia amboary ny fo fa ao amin'ny fiainana rehefa tafaverina aza miala tsony ka le izy anie pastera lavo impito marina fa miarina eny ka le lavo impito mikilosany cheville mipitsoka ny loalika fa izy aloha tafarina tsy haiko raha zareo le lavo voalohany cheville no mipitsoka dia mitsangana avy zany dia marina lavo faharoa indray loalika indray ny vo lavo matetika eo mandady anao sisany hoe hiarina eo tsy mety zany tsy voatery lavo ianao vao mahay ny pilote mahay tsy voatery mianjera ny avion vao mahay izy ny mpanao sakafo mahay tsy voatery avy nanapozin'olona vao hoe aika izy zao ke fanao aika ipozim-boalavo iny azafady ay tena akaikinao tsy voatery lavo ianao vao mahay hoe fanamasina nampy ianao hoe dokotera mpandidy tsy efa voaraza dokotera tsy le olona fa izy ty tsy voatery ho lavo ianao vao mahay fa ho zay Jesosy raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona na inona fa afaka ahay ny zavatra rehetra nareo halleloia
toloron-tanana izay mila izany, toloron-tanana izay mila izany, izay ny tananao saintsainy izay azonao zaraina, sao dia misy azonao atao. Androany Andriamanitra nanaitra antsika hoe izy dia Andriamanitra miasa ho anao rehefa manaiky ianao hiara-iasa aminy. Inona ilay voalohany teo zao moa? Ilay voalohany teo dia zao, Andriamanitra misolo vava anao rehefa manaiky ianao hisolo vava an'Andriamanitra. Mpahafantarin'ny olona fa tsy manao fahatsoa zany Andriamanitra. Ambarao amin'ny olona fa tsy diso ny fomba hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona atsaratsara avy. Tsy mitovy fa tsy diso. Raha misy mitenana hoe zany pastera tena accident, accident tatanay sy mamanay, tsy marina zany. Programan Jesosy ianao, manana planina ho anao izy. Mbola tsy ary tao akibo mamanao nefa nanao programa izy hoe ty zazy ty ataoko manatrika sika fotoana mitrampokon'olona après ascension dia omeko zavatra zay izy amin'io fotoana io. Zomary io fotoana io. Soraty tsara zany Gabriel. Amen. Tena akaikinao tiany Jesosy ane ianao tsy anomalie zany ianao dikany hoe anomalie, erreur, tsy hoe zavatra tsy ilainy zany ianao. Tonga avy eto fa zay mila anao satria Jesosy no ilainao. Mahita olona atsangan'Andriamanitra androany ary hijoro Andriamanitra hisolo vava an'izay olona izay, na ny ampianarina ny fianakaviana ny ampiasana. Rehefa misy olona miteny hoe tsy tena le izy tendray ohatran'izay, tsy fantany Andriamanitra dia afaka ampiasain'Andriamanitra ny vavanao hiteny aminy tsy voatery ho zany ka. Mety izay fiheveratsika fa tsy voatery ho zay Andriamanitra. Halleloja. Inayany mba hamonjy izay olona izay Andriamanitra amin'izay karazana fijoroana izay. Faharoa, afaka misolo teny porte-parole. Hozy izy Jesosy teneny mafy ny rahalahy izay manota. Halleloja. Ary izay rehetra tsy misaina izay an'Andriamanitra dia mila ahitsy. Avereno ao amin'ny programa feno Andriamanitra, misy Andriamanitra ny programanao. Dia ilay fahatelo teo ny tanany. Mahafinaritra be. Izay lavo, izay tsy mino ampio izy. Amen. Ao ambadika izay hijoro Andriamanitra. Vao nijoro solo vava Moïse Andriamanitra ritra ny ranomasina. Vao naifika Andriamanitra teo amin'ny ranomasina ny tanany tonga dia nahafantatra ny tokony ataony ilay ranomasina. Miara-miasa ny zavatra rehetra. Rehefa hitan'Andriamanitra fa afaka miara-miasa aminao ny fanahany. Omeo izay fafahany izay mba ahafahan'Andriamanitra mahazo aina miaraka aminao. Toantsika hitsangana. Ao fantanao dia isaora Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Menao anay ny ao am-ponao. Ambarina sy ampahafantaranao anay ny tianao atao miaraka aminay. Tianao izay hijoro ho solo vavanao, ho solo teninao ary ho solo ny tananao. Fona aminao izay ny hamety ho fijoroana ataony hatreto izay tsy araka ilay nandrasanao. Indraindray diso ny fijoroanay, fanipaka amin'ilay andrasanao. Fa androany Jesosy misaotra fa tonga soa ny teny. Anany efa nantenana fa ianao no solo vava tsara indrindra ho anay. Ary ny tananao tena ilainay. Ary ny teninao tena fiainanay. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto androany. Aoka hisy fantsiana sy fananganana. Aoka hisy fanamboarana. Aoka hisy hoe tompony voninahitra ao. Saotra betsaka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kery avy Nazareta. Tahionisa tokantrano. Tahionisa ambatan'olona. Tahionisa tsiraray avy nandrean'izany fahamarinana izany fa ny marina no manafaka anay tsy ho andefo. Ahafahanay mijoro ho anao ho voninahitry ny anaranao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsika tiaka maro tsara ho an'ny tompo. Maza ho toerana vetivety dia raisitsika mpanompon'Andriamanitra manao ny vaovao dia hitsotrano anareo dia hanao vavaka dia miravintsika. Alleluia. Saotra ny tompontsika ny amin'ny afatra nomeny antsika indray tamin'ity androany ity ary mbola tiako milaza fa rapiditsika mbola miaraka eto miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra indray tsika eto ao anatin'ny fotoanany communion rapiditra. Ataovy ao anatin'ny boxiny izay rehetra fanatitra hoentinao an'Andriamanitra androany na sakrifisy na izay fahafolo-karena sy fanatitra
hoentinao manome voninahitra an'Andriamanitra androany. Dia misaotra ny tompontsika rapitso etontsika miaraka misaotra manome voninahitra ny tompo amin'ny fotoana eto indray. Misaotra an' Jesosy araka ny fanambaran'ny mpanompon'Andriamanitra teo any amin'ny fotoana tamin'ny omaly raha tsy teto ianao dia tantaraiky kely fa nahafinaritra be ny fotoana teto omaly fotoana atao hoe mba tsy ohatra ny fotoana iarahantsika tahaka an'izao indray fa fiarahana amin'ny faly deran'Andriamanitra teto dia tena voninahitra ho an' Jesosy ary za matahotra fa mbola hoavy ny fotoana manaraka raha tsy teto ianao dia amin'izay indray ianao no mitantara azy. In Jesosy tsika rehetra programantsika amin'ny herinandro dia tsisy miova ny fotoanantsika tahaka ny mahazatra ny fotoana ny sekoly latsinainy ny talata ny alarobia dia etsy amin'ny sopu ao amin'ny rihana faharoantsika miaraka manatrika indray izany fotoana andraisintsika tenin'Andriamanitra izany ny fotoana ny alatsinainy dia ny fotoana ny sekoly ny famahana olana, talata sekoly ny fanasitranana ary ny alarobia sekoly ny fitahipana sy ny fanambinana ara-toetra. Dia anasanantsika ireo fotoan'ireo raha izao ianao vao tonga teto dia manana an'ireo fotoan'ireo tsika amin'iny herinandro avy indray dia anasanantsika fotoana andraisantsika tenin'Andriamanitra iombonantsika ao anatin'izany teny izany ary araka nambaran'ny tenin'Andriamanitra nyraisintsika vao nanomboka teo dia le hoe mila mamaky baiboly mandinika tenin'Andriamanitra tsika dia anasanantsika ireo fotoan'ireo zomantsika miverina eto amin'ity toeranyity ihany miaraka misaotra ny tompo tahaka ny fotoana mahazatra tahaka an'izao amin'ny 4 ora tolakandro ny fotoanantsika eto amin'ity toeranyity dia ohatr'izay koa ny fotoanantsika ny asabotsy tahiny Jesosy ianao akoatr'ireo ny programantsika rehetra dia afaka manaraka hatrany ianao any amin'ny HVKL Mission Events sy tenin'Andriamanitra rehetra koa mifandimby afaka raisintsika any afaka mamerina miaino ny toriteny teto ianao anatin'izany ary akoatran'izay koa mbola afaka miaino radio ianao. Alleloia. Amen daholo men Jesosy daholo ny moyen rehetra fa atsika tena tsy hovariana fa anam-potoana amerenanao miaino tenin'Andriamanitra ary indraindray ny manatrika eto zao zasy ianao fa rehefa miaino radio ianao dia gaga hoay ay misy izay message zay dia andray ianao vao maneno ny fanampiny dia tahin'Andriamanitra ianao miaino 90.8 FM dia isan'andro afaka mifantokontsika miaraka amin'i Jesosy. Tahin' Jesosy tsika rehetra akoatr'izay mivavaka tsika ho an'ny asan'Andriamanitra satria efa hitantsika andro zao efa tsy ho ela dia efa miditra volana jona tsika dia efa hiatrika croisade any Fianaratsoa dia efa miomana mambavaka tsika rehetra amin'izany na ho an'ny isa-tokantrano efa miomana mambavaka ho an'ny fanomanana n'izany fotoana izany mba ahafahanao koa mba mandeha miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany fotoana rehetra izany dia hoe tsika bavaka daholo izany izany tsy hoe fifaliantsika akory ny hoe andeha ay ho any Fianaratsoa fa za mbola tsy tany fa ataovy ao anatin'ny fona hoe misy olona ho vonjen'Andriamanitra indray any Fianaratsoa dia nao mba isan'ny mandray anjara ao anatin'izany. Manasanao hitsanganary injiro ny tananao dia hivavaka ao amin'ny fanatritsika. Misaotra mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fahafahanay mijoro mitondra mifanatitra eto manatanteraka ny teninao hoe aoka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako ary amin'ity andro androanyity tonga izay tsy hoe manana be dia be izay dia manome fa tonga izay miaraka amin'ny fonay androany manome voninahitra anao amin'ny alalan'ny fanatitra amin'ity andro androanyity dia mba hankasitrao izay rehetra netiny tsirairay teto anatrehanao tsarovy izay rehetra nitondra ny mpahafolo-karena na fanatitra na sakrifisy androany mba hitan'ny fankasitrahanao izy ary omem-boninahitra mandraka izay kosainao Andriamanitra amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Andao tsika teka tsara ho an'i Jesosy ny amin'ny programa rehetra eto anivony asa fanompoantsika ary misy programa anankiray keo anasanantsika mpitiavana sy hanomanantsika fo ary indrindra entsika mbavaka ny lundi de Pentecôte ariva sao dia maraina dia efa tonga ianao ariva ohatra le omaly mantsy journée fa ariva le izy amin'ny roa dia séminaire anankiray ianarantsika teny hiderahantsika an'Andriamanitra ho hafa kely le izy satria
manomboka eto kateria ho asitsika écran eo dia hianatra tsika tsy sarotra be le fianarana sao dia kivokio hianatra avy eo hianatra dia miala eto ianao mahay amen zareo fa rehefa nisokatra ny ranomasina mena dia inona ny nasain'Andriamanitra nataony zanak'Israely mandrosoa miepita ny titre an'io séminaire io dia hoe mandroso miaraka amin'i Jesosy dia mino fa azo ny anjarany daholo izay afaka hanokana fotoana iarahantsika eto amin'io lundi de Pentecôte ariva amin'ny rotsy diso eto amin'ny trampokon'olona anala kely oviana tsara le izy lundi de Pentecôte afinaritra be io nangataka tamin'ny tompo tsy ny ahoana no ahafahana manao sekoly amin'ny fomba hafa kely dia écran nomeny tompo hevitra dia tsy hijery cinéma aloha zay tongava fotsiny dia hitanao ny zavatra ao ataontsika eto mandritry ny fotoana io fa afinaritra be io fotoana io amen zareo fa misy zavatra be dehibe ataon'i Jesosy anatin'le taonany jobily amen asiteka mafitsara ho an'ny tompo ao foana tananao dia asio fisaoran'Andriamanitra avy any anaty tenen'Andriamanitra hoe tompo te ahitanao miasa ho anay ho mba tsy fandiso amin'izany fisehoanao zany dia hoetiko tanatrehanao ny fafahako mijoro ho solo vavanao mba hijoro ho saro-piaro ary indrindra mba hanangana sy hampaherin'ny hafa ny fisiko reto tanaka reto tompo asaratony tananao reto tanaka reto tompo avereno zay reto tanaka reto tompo dia ho tananao hanangana an'izay lavo ampijoro izay tsy mino tahaka an'izay nataonao amin'ny anaran'i Jesosy ny teny aloako ny vavako anampin'ny olona anatena fa afaka ny hovovonjy izy afaka ny hovovela heloka izy afaka hiova ny fiainany afaka ho any an-danitra izy amin'ny anaran'i Jesosy nataty fotoana ity tompo dia samy mitondra ny mavesatra sy ny olana sy ny fahasahiranana ny adiny tsiraray avy zany mihitsy ny hoentina eto fanatreana satria fantatra fa ianao ilay mahefa sy mahavita ny zavatra rehetra tsaroza rehetra tonga tamin'ity takarivo ity tonga nanome voninahitra anao zavela hiala maina izy avy niatrika taminao sy avy niombona taminao ambadiky le fiovana Jesosy dia mba hataovy misy zavatra miova eo fiainany mety ho ara-pahasalamana mety ho ara-tokantrano mety ho ara-pitiavana mety resaka projet resaka asa resaka fianarana amin'izay lafi-piainana rehetra tompo aterina eto anatrehanao zany mba ho karakarainao hitodika aiza moa zay ary ho aiza moa zay fa sofa eto ianao ho anay ary zay koa tompo hijoro fa ndretiko zay ho anao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo fa mikasika ianao tamin'izao fotoana izao efa niasa ny teninao teo ary ny fanatrehanao dia efa mihetsika mankasitraka any amin'ny zavatra ataonao amin'ity takarivo ity saotra fa misy olona zao mandray valim-bavaka zao saotra Jesosy fa zao misy olona mandray ny anjara fagagana tokony ho azy misaotra fa any ambadimbadika any efa miasa ianao tahaka an'izay nataonao tao amin'ny fiainan'i Moïse izay hitan'i Moïse no tantarainy ao amin'ny bokin'ny Exodosy fa izay nataonao tao amin'ny mangingina sy tao amin'ny afina ny namboraka ao nasehonao tao amin'ny bokin'ny Salamo bokin'ny Jeremia bokin'ny Isaia ay ianao Andriamanitra tsy mipetrapetraka fa misaina ny momba anay mihevitra anay tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto ianao tokoa ny hanangana azy izaniza lavo ianao hanangana azy amin'ny famindram-po ary aoka ny famelan-keloka avy aminao ihany tefy ny fiainany ho ajoronao olona vaovao izy tompo ary mampaherezinao so atsanganao ho tohananao tokoa ny engany mba ho tohananao ny fanapa-keviny tsy hiverimberina amin'ny zavatra tsy mety intsony izay mety nahalavo sy nahapotika azy saotra ray amin'ny aran'i Jesosy fantany tao anaty aizina nasianao mazava ny tany tsy nisy endrika nataonao tsara tareha honenana ny tany foana tsy nisy nininina namoronanao ny karazana zavaboary rehetra hatramin'ny masoandro ny lanitra ny abakabaka ny ranomasina ny tany ny karazana biby ary mbola ny fironao ny olona napetraka tao Edena zany no nanefa natenana fa nizaniza tonga eto Jesosy raha ho anaty aizina ny fiainany ianao le fahazavan'izao tontolo izao zavela ho anaty aizina mandrakizay ny fiainany aoka iova sy tsy mbaty ny zavatra rehetra tompo amin'ity takarivo ity minao an'izany zay manatena an'izany zay nizaniza miatrika fiainana tony tsy misy endrika saotra tompo fa nipotipotenina natao tsisy fahatsaratareza amantaranao teo amin'ny azo fijaliana
atonga amin'ny fiainanay ho tsara tare mifanaraka amin'ny endrika ao. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa mizotra ho any amin'ny fahatsarana amin'ny fiainan'ny zanaka ao tsiraray avy izay manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana manokatra lalina ho anao ny tompo, mandrosoa fa hiepita sao matsara ianao ary tsisy asakana amin'ny fiampitanao sy ny fandrosoanao. Ny Andriamanitra no milaza aminao fa hisolo vavanao izy, hisolo ny teninao izy ary hisolo ny tananao izy. Any amin'izay tanana miazona tsy vitany tananao aranofo ho tapahana sy hidivana, hijoro ny Andriamanitra miaraka amin'ny tanany ahitsina sy ny sandro mahery anafaka anao. Ninninona tanany Egiptianina miazona anao amin'ity takarivo ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanononana fa afaka amin'izany ianao. Nizaniza ny mpahorian'ny devoly sy ny fanamaloto sy mahatonga anao amin'ny alina sady tsy mahita tory manaintaina ny manofo ratsy androany hariva ny fahataperana izany fampahoriana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana fa hatory tsara ianao dia hifo ary mandehana fa hanofo tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny hatateraka nofonofonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manona fanasitrana ho an'ny tsiraray avy izay manatrika eto androany. Ninninona manjoanao sitrana amin'ny aretiny eo, sitrana amin'ny rofo io amin'ny anaran'i Jesosy. Nizaniza efa nandrosondrosotaona ny fatanranao any hodindray tony amin'ny voromahery. Vao omaly hariva amin'ny fotoanan'ny tanora mbola mitohy androany hariva, ho anao zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona mety ilaza fa miantitra ny taulanao, androany hariva manam-baovao mafalo anao ny tanora ny taulanao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahazaka anao io taolana io amin'ny anaran'i Jesosy. Salama tsara ny fonao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana faharovana tsy anantsiny ambara-piaviany tompony amin'ny romanlanitra fananao, ny ainao sy ny tenanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Orakoraka sy diaka mafy tsara man Jesosy. Halleluja. Tena akaikinao voatahy ianao hoe famindrapon'Andriamanitra miaraka aminao hoe fahasoavanao eo amin'ny ilany hoe teneno izy tsy ho resy zany ianao hoe imbattable ianao io hoe le mahery indrindra miaraka aminao hoe aza refesina amin'izay efa hitanao hatramin'izay hoe vaovao be ny amin'ity taon'ity hoe jobily ny amin'ity taon'ity hoe dia tsofirano izy amototra anao Andriamanitra, anafaka anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tiaka mafitsika ho an'ny Tompo. Marina loatra zany. Amen. Mahita fa hijoro zasy ianao dia hijoro koa Andriamanitra ambadika ny fijoroantsika. Zarao ary izay anananao fa fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen. Ny foko no jerenao. Ny foko no jerenao.